fentifalina no iarabako atsika menakavy mpanaraka ny fandarana amin'ny radio eto amin'ny télévision manerana ny Madagascar sy eto amin'ny tambajojo serasera ny alarobia sy ny alakamisy alarobia 21 juin alakamisy 22 juin ho avy izao dia mba hiaraka amintsika eto tanindrazana eto Madagascar ny tenako isy fotoana lehibe anankiroa tena goavana izay hanovana ny tantara, hanovana ny zavatra misy, hanovana ny zavatra mitranga rehetrarehetra, hamalina le fanontaniana manao hoe kristianina resy arabola, kristianina resy arabola. Ampahafantarina daholo hoe inona ny antony, inona ny mahatonga ny fiainantsika tsy mety mahomby, échec foana mahatonga antsika midofotra amin'ny arabola, mahatonga antsika sahirana nefa mpino any an-danitra, mpanompon'Andriamanitra. Misy révélation vaovao nomen'Andriamanitra, misy zava-baovao nampahafantarin'ny tompoany ny antony mahatonga ny mpino amin'izao andro farany izao, amin'izao andro melokely ny fiavian'i Jesosy izao tena hoe resy amin'ny lafin'ny arabola, ary izay révélation na fanambarana na fitarihana avy amin'ny tompo izay no tiako ifampizarana amintsika menakavy amin'ity alarobia 21 alakamisy 22 juin ho avy izao ty, samy amin'ny 12 oratoandro izy io, amin'ny 12 oratoandro hatramin'ny 2 ora mahery hatramin'ny amin'ny 2 ora sasany eo. Misy fifadikanina moa ny talata, alarobia, lakamisy ao anatin'io fotoana io, fa ny alarobia sy ny alakamisy ny tenako no hitondra ny fampianarana io ao anatin'ny fifadikanina io, tsy ndriky hoe amin'ny 12 oratoandro hatramin'ny 2 ora. Ny fifadikanina manomboka amin'ny 6 fa io fampianarana na io séminaire io révélation nomen'Andriamanitra mahakasiky ny fiainana kristianina resy arabola, mahatonga na kristianina tena potika, mahatonga na fiainana kristianina tena miady mafy ary tsy mety mahita ny fiainana mangirana mihitsy dia manomboka amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 sasany fotoana io. Hotahin'Andriamanitra tsika ary andray hery, andray fahasoavana, ary ny zavatra ho zarainao dia azo antoka fa anovany zava misy tanteraka eo amin'ny fiainanao. Mamelaka mandram-piona mandram-pitafa ny tenako pasteur Tina Randriary Malala miaraka amin'ny mpiara-miasa no hiaraka amintsika amin'ny séminaire io amin'ny fotoana mba hatongavako eto Madagascar no mba hifampizarako izay révélation goavana, fitarihana goavana mahakasika ny fiainantsika izay. Tsy natsapako loatra manko fa rehefa tena resy ianao amin'ny fiainana ary be loatra ny adinao dia mety ho reraka ihany hatramin'ny ara-panahinao ary mety ho kivy sy ho reraka. Ataoko fa goavana ary anangana indray ny ara-panahinao io fotoana io. Mametraka mandram-piona mandram-pitafa velomako.